Nous avons entendu dimanche un message par sœur concernant Akan. Tamilady dia nandre afatra tamin'ny anabavy ny mikasika any Akana isika. Et nous avons appris tous un bon leçon que Dieu ne peut pas rester ou travailler avec son peuple s'il y a des péchés dans leur vie. Ary isika rehetra dia nianatra lesona tsara avokoa fa Andriamanitra tsy mitoetra na tsy afaka hiaraka amin'ny miasa amin'ny olona raha misy fahotana eo aminy. Alors c'est très important d'apprendre cette leçon. Noho izany zava-dehibe ny anarana izany lesona izany. Par nature, nous croyons que le Seigneur est toujours content de nous entendre prier. Amin'ny toetra mahavoajanahary dia everitsika fa faly mandrakariva ny tompo mandray antsika mivavaka. Mais j'ai découvert un verset dans la Bible qui nous montre un peu situation différente. Anefa nahita atao amin'ny Baiboly izay andininy anankiray mampiseho toe-javatra hafa. Et c'est dans le psaume 80, verset 4. Ary zany dia hita amin'ny Salamo fahavalopolo andininy fahaefatra. Jehova Andriamanitry ny maro, mandra-pahoviana no anetroka amin'ny fivavaky ny olonao ny fahatezeranao. Que le Seigneur est fâché, Ingrid est fâché Ny tompo dia tezitra avec les prières de beaucoup de croyants. amin'ny vavaky ny mpino maro. Beaucoup de croyants. Mpino maro. Et ça le rend très triste qu'il ne veut pas faire beaucoup de choses pour nous, et travailler pour nous. Mampalahelo azy zany hoe tsy afaka hanao zavatra betsaka ao antsika izy na hiasa ao antsika. Et nous avons bien compris et bien appris que Dieu a dit à Josué, Ary efa je ne peux nianarantsika pas être tsara. avec vous tant qu'il y a péché dans votre vie. Ary azontsika tsara fa hoy Andriamanitra tamin'ny Josoa, tsy omba anareo raha misy fahotana eo aminareo. Et Dieu a agi à punir tout le peuple d'Israël et empêcher la bénédiction à cause d'une personne qui n'agissait pas selon la parole de Dieu. Ary Andriamanitra dia nanafay ny vahoakan'ny Israely rehetra no ny fihetsiky ny olona anankiray izay tsy araka ny tenin'Andriamanitra. Et alors Dieu a dit, tu ne peux pas avoir victoire devant tes ennemis parce qu'il y a péché. Adeo Andriamanitra hoe tsy afaka hanana fandresena eo anoloan'ny fahavalonao ianao satria misy ota. Il faut que vous enlevez le péché de votre vie. Tsy maintsy asoronao tsy eo amin'ny fiainanao aloha ny Comme ota. ça Dieu peut agir et vous aider. Amin'izay Andriamanitra vo afa mihetsika sy manampy anao. C'est une leçon que nous devons l'apprendre continuellement. Zany dia lesona tokony hianarantsika mitohy C'est hatrany hatrany. notre conduit Ny fitondrantenantsika contrôle no mifehy na mametra notre bénédiction, no mametra ny fitahiantsika ho ou antsika. l'empêche ou l'excellère. Na izy manakana na manafangana ny Alors qu'est-ce fitahina. que vous pensez de cette verset-là? Que le Seigneur est fâché avec la prière de son peuple. Ahoana ary no hevitraony amin'ny io andininy io hoe ny tompo dia tezitra amin'ny fivavaky ny olony. Parce que Dieu a dit, et nous avons appris dans la Bible, que David a pris, si je regarde le péché dans mon cœur, le Seigneur ne répond pas à mon prière. Satria Andriamanitra nilaza ary efa nivakitsika tao amin'ny Baiboly, Davida nilaza hoe raha makasitraka ho tao am-poko aho dia tsy nihaino ny vavaka ataoko ny tompo. Alors c'est clair dans la Bible Koa mazava ary eo amin'ny Baiboly que notre vie quotidienne, chaque jour, journalier, fa ny fiainantsika andavanandro mandavanandro, ny fitondrantenantsika, notre obéissance à Dieu, ny fankatoavantsika an'Andriamanitra, de façon que nous comportons, ny fomba fitondrantsika tena contrôle toute chose dans notre vie spirituelle. no mametra ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika ara-panahy.
nous avons appris que Dieu a été tellement fâché et il a laissé son peuple détruit et son peuple battu par les ennemis, mais malgré qu'il était très peu. Efa nianarantsika fa Andriamanitra dia tezitra tamin'ny olony ary dia navelany ny olony ho resy ho ringana na dia efa vitsy aza izany. Et nous, le Seigneur nous traite comme une famille aussi. Ary ny tompo dia mitondra antsika tahaka ny ankohonana anankiray Ça veut ihany dire, koa. ce n'est pas que vous pouvez faire ce que vous voulez, mais ce que vous faites contrôle moi, contrôle mon travail, contrôle ma ministère, contrôle l'église. Zany dia midika hoe ianao tsy mahazo manao izay tianao atao fa izay ataonao dia mametra na ny fe izay ataoko ny asa fanimpoko Alors, ny si vous fiangonana. n'obéissez pas à la parole de Dieu, Noho izany raha tsy mankatò ny et tenin'Andriamanitra ne ianao faites pas la volonté de Dieu, nous sommes tous en péché. ka tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra ianao tsy mankatoa dia isika rehetra ny voasakana avokoa. Alors la vie croyant, la vie de chrétien, de croyant, est très délicate. Noho izany ny fiainana maha-kristianina fiainam-pino dia saripady tokoa. Et Jésus lui-même a dit, demeurez en moi et laissez ma parole demeurer en vous, et après vous demandez ce que vous voulez et il sera fait pour vous. Jesosy tena mihitsy nilaza hoe mitomoera amiko ary aoka ny teniko hitoetra ao anatinareo ary aorianan'izany angatao izay tianareo fa ho azonareo. Voyez, frères et sœurs, Dia ireo ry ralasiana notre vavy, avancement spirituel, ny fandrosoantsika ara-panahy, notre bénédiction, ny fitahiana ho antsika c'est contrôlé par toute notre conduite. dia feheziny ny fitondratenantsika rehetra. Chaque fois vous faites quelque chose qui ne plaise pas à Dieu, vous empêchez l'œuvre de Dieu. Isaky izay manao zavatra tsy ankasitran'Andriamanitra ianao dia manakandalana ny Vous asan'Andriamanitra ianao. faites le Seigneur fâché. Ataonao tezitra ny tompo Mais le Seigneur ne répond pas les prières. dia tsy mamaly vavaka ny tompo. Et il y aura des obstacles que nous ne pourrons pas vaincre. Ary dia isy ny sakandalana izay tsy azontsika ho resena. Alors voyez, c'est très sérieux maintenant. Koa dia ireo fa entitra tsara izany Chacun, fitehizina. nous sommes ralliés, nous sommes comme une chaîne ralliée ensemble. Isika dia tafatambatra mifaningotra tahaka ny masonrojo miaraka. Et ça, c'est très important que chacun de nous apprenne cette leçon, Koa zava-dehibe ny tsirairay avy amintsika hianatra zany lesona izany. que notre vie comme croyants et comme famille de Dieu Mba ny fiainantsika amin'ny mahampino mahazanak'Andriamanitra, ankonan'Andriamanitra est observée par Dieu. dia dinian'Andriamanitra. Et Dieu agit selon comment nous vivons. Ary Andriamanitra mihetsika arakaraka ny fomba fiainantsika, fivelomantsika. Vous décidez le destin de l'Église et décidez aussi l'avancement de l'Église. Ianao no manapa-kevitra ny anjara na no avy ny fiangonana sy manapa-kevitra ny amin'ny fandroson'ny fiangonana. C'est pourquoi le Seigneur a mis la doctrine de expulsion ou discipline Zany no antony nametrahan'ny tompo ny fotom-pampianarana momba ny fandroahana na fifehezana ao amin'ny tenin'Andriamanitra. c'est clair. Mazava izany. Les personnes qui ne suivent pas la parole de Dieu, il faut les séparer de son peuple. Ny olona izay tsy manaraka ny tenin'Andriamanitra dia avahana hiala amin'ny olona. Alors le message ce soir, Koa ny afatra amin'ity hariva ity de nous réveiller dia ny ampifoantsika que l'importance ny mahamavesa-danja de vivre en obéissance à Dieu ny fivelomana fiainana amin'ny fakatoavana pour an'Andriamanitra bénir votre âme et bénir aussi l'Église, mba hitahina ny fanahinao ary hitahina ihany koa ny pour fiangonana, avoir Dieu répondre nos prières. mba hananana n'Andriamanitra mamaly ny Nous vavakantsika. tous nous sommes responsables Isika rehetra izao dia tompona andraikitra selon la avokoa parole de Dieu qu'on a compris et entendu le dimanche. araka ny tenin'Andriamanitra izay efa retsika sy avontsika tamin'ny alahady. C'était tous les peuples de Dieu. Vahoaka an'Andriamanitra avokoa ireo. Mais le Seigneur a dit non, vous ne pouvez pas avancer Nefa ny tompo dia nilaza hoe tsy afa parce qu'il y mandrosonareo a péché entre vous. satria misy fahotana eo anivonareo. Enlevez le péché Esory ny fahotana et Dieu va répondre aux prières. dia amaly vavaka Andriamanitra. Alors voyez, nous prions un pour l'autre.
jereo ary fa mifampivavaka isika Et c'est important que nous soyons obéissants de la parole de Dieu ary zava-dehibe a mahatonga atsika mpakatoa ny tenin'andriamanitra et d'être bien sensible de notre vie spirituelle ary mba homora miraika ny amin'ny fiainatsika ara-panahy où il avance l'œuvre de Dieu, où il retarde. fa na izy a mampandroso ny asan'andriamanitra na mampitarejetra. Alors vous voyez, maintenant si nous voulons chercher où est-ce qu'il y a des problèmes, ko ankehitriny ary raha te hikatsaka isika hoe aiza moa no misy ny nous olana devons chercher notre cœur. dia tokony andinika ny fotsika isika, tokony hivavaka Nous isika, devons examiner vous-même, tokony nous-mêmes, amantatra ny tenatsika isika et examiner notre vie selon la parole de Dieu. ary andinika ny fiainatsika araka izay David a tenin'andriamanitra. fait ça souvent, il a dit cherche-moi et cherche mon cœur. davida dia nanao an'izany matetika hoy izy hoe dinio aho ary dinio ny Et foko. si tu vois quelque chose qui ne te plaise pas, dites, ary raha misy zavatra faites-le savoir. hitanao fa tsy ankasitrahanao a lazao amiko ampahafantaro azy. Alors le croyant est dans une position très criticale, ça veut dire très importante. koa ny mpino ary dia mitoerana anankiray saropady tokoa, tena mavesa-danja tokoa, Et deviennent un responsable devant Dieu. ary tonga tompon'andraikitra ao anaty an'andriamanitra izy. Ce n'est pas, vous n'êtes pas une personne que vous devez faire ce que vous voulez. ianao tsy olona hoe mahazo manao izay tianao Parce atao, que si vous faites ce que vous voulez, vous pouvez affecter un autre. satria raha ohatra manao izay tianao atao ianao a dia mety hisy fiatraikany amin'ny hafa izany, de Dieu. hisy fiatraikany amin'ny fandrosoany ny Empêcher fanjakan'andriamanitra la izany, bénédiction de Dieu sur vous et votre famille. hanakana ny fitahin'andriamanitra tsy aminao sy ny ankonanao. Alors vous êtes devenu coupable et responsable. koa tonga meloka ianao ary tompon'andraikitra ny amin'izany. C'est ça que Dieu a créé son œuvre. Ça veut dire que nous soyons tous responsables un vers l'autre. Zany no namoronan'andriamanitra ny asany, zany dia midika hoe isika rehetra dia tokony ho tompon'andraikitra avokoa amintsika samitsika Et obéissons à la parole de Dieu. ary pankatoa ny Et tenin'andriamanitra suivons la parole de Dieu. ary manaraka ny Nous ne pouvons tenin'andriamanitra. pas vivre comme avant. Tsy afaka mivelona tahaka ny teo aloha isika. En Éphésiens, nous avons un chapitre 2, je crois, Ny amin'ny Efesianina toko faharoa angamba izay, versets 20, 24. andininy faharoapolo. That you put off concerning the former life, the old man which is corrupt according to the deceitful lust, and be renewed by Ao amin'ilay misy hoe esorony ilay olona teo aloha ary mba ho avaozina ianareo. verset 24. Toko fahaefatra. On va lire du verset 20, chapitre 4 du verset 20. Toko fahaefatra matomboka amin'ny andininy faharoapolo. Fa ianareo kosa dia tsy mba toy izany no nianaranareo an'i Kristy. Vous voyez, nous sommes dans l'école de Jésus. Jereo avy eo amin'ny sekolin'i Jesosy. Nous venons à l'église pour apprendre à vivre, pour apprendre à obéir, pour Tonga apprendre à am-piangonana être isika discipliné, mba hianatra hivelona, hianatra akatò, hianatra anaraka pour fitsipipezana, chercher le royaume de Dieu, hikatraka ny pour avancer fanjakan'andriamanitra, le royaume de Dieu. hampandroso ny Alors, fanjakan'andriamanitra. nous apprenons de Christ. Nous venons à la réunion 2-3 fois par semaine et 4 fois. Pourquoi? Pour apprendre. Noho izany mianatra amin'ny Kristy isika, tonga ty am-piangonana isika 3-4 isan-kerinandro, aninona hianatra. On va lire verset 20, 21. Vakinary ny andininy faharoapolo raika amin'ny roapolo. Fa ianareo kosa dia tsy mba toy izany no nianaranareo an'i Kristy, raha izy tokoa no renareo ka tao aminy no nampianarana anareo araka ny fahamarinana izay ao amin'ny Jesosy, mba hialanareo ny olona taloha araka ny fitondrantena fahiny izay simba araka ny filanin'ny fitaka, fa mba ho avaozina kosa ianareo amin'ny fanahin'ny sainareo. On va lire jusqu'à la fin. Vakina hatramin'ny farany. Ary mba ho tafianareo ny olona vaovao izay noforonon'Andriamanitra amin'ny fahamarinana sy ny tena fahamasinana. Koa esorony lainga
ka samy milaza amin'ny marina amin'ny namany avy ianareo rehetra fa samy isan'ny momba ny tenany namantsika avokoa isika. Tezera fa aza manota ary aoka tsy ho tratry ny masoandro milentsika ny fahatezeranao. Aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Aoka izay nangalatra tsy hangalatra intsony fa aleo kely aina ka hiasa izay tsara amin'ny tanany mba hisy omeny izay tsy manana. Aoka tsy aloko ny vavanareo izay teny maloto fa izay tsara ho fampandrosoana araka izay tokony hanaovana mba azahoany ny miaino fahasoavana. Ary aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay nanisiana tompo-kase anareo ho amin'ny andro fanavotana. Esory aminareo ny fangidiana rehetra sy ny fahavinirana sy ny fahatezerana sy ny fitabatabana sy ny fitenenan-dratsy. Esory aminareo ny lolo-po rehetra ary aoka samy alemy fanahy amin'ny namany avy ianareo ka hifampiantra sy hifamela heloka tahaka ny namelan'Andriamanitra ny helokareo noho ny amin'ny Kristy. Voilà, il a mentionné comment nous devons se conduire et comment vivre. Indro ary notononony sy nambarany teo tokony ivelomantsika hitondrantsika Parce tena que nous sommes nouveau création. satria itsika efa olom-baovao Et nous sommes voary vaovao création par Dieu ary dans noarian'Andriamanitra la isika justice tao amin'ny et dans fahamarinana la sainteté, tao amin'ny que fahamasinana nous devons vivre dans cette d'être conformés à la parole de Dieu. ary dia tokony hivelona hanahaka izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra isika. Mais si quelqu'un commence à dire de mensonges, Fa raha misy olona manomboka milaza lainga, commence il prend des choses qu'il ne devait pas prendre, manomboka maka zavatra izay tsy tokony ho raisiny, ne pas suivre la parole de Dieu, tsy manaraka ny tenin'Andriamanitra, mais ça devient alors une genre de confusion, c'est pas dia manjary misy selon la zavatra parole de Dieu. mifangaroaro ao tsy araka ny tenin'Andriamanitra. Nous devons mettre le nouveau homme qui est créé par Dieu. Tokony ho tafitsika ilay olona vaovao izay noarian'Andriamanitra. C'est Jésus qui commence à dominer notre vie. Jesosy no manomboka manapaka ny fiainantsika. Et le plan de Dieu que nous conformons sur la conformer à la forme de Jésus. Ary ny drafitr'Andriamanitra dia mba hanahafatsika ny endriky Jesosy. Oublier la vie passée, Hanadino ny fiainana changer la, la vie, hanova ny fiainana, aimer un autre, mifankaty, ne dites pas de mensonges tsy hiteny lainga, et faites attention comment vous comportez entre vous, même les frères et les sœurs. ary hitandrina ny amin'ny fitondrantenanao manoloana ny rahalahy manoloana ny rahavavy. Et il faut suivre la loi royale qui agir et traiter les autres comme vous voulez les autres vous traitent. Ary tokony ho arahana ilay lalàna mendrika dia mietrika amin'ny hafa araka izay tahaka an'izay itiavanao mba hitondran'ny olona anao. On va lire Romains 8, verset 29. Vakinina ny Romanina toko 9 andininy 7. Satria izay fantany rahateo no notendreny mialoha koa hitovy endrika amin'ny zanany mba ho lamato amin'ny rahalahy maro izy. C'est clair? Mazava, Comme une personne a dit, le plan de Dieu, c'est que Jésus veut vivre de nouveau sa vie dans notre vie. araka ny teniny olona anankiray hoe nidrafitr'Andriamanitra dia Jesosy hivelona ny fiainany indray amin'ny alalan'ny fiainanao. Alors il faut être prudent, No zany tokony ho faire mailomailo ianao, attention à ce que nous disons. tandrina tsara ny amin'izay Nous teneniny, devons suivre la parole de Dieu manaraka ny tenin'Andriamanitra, et ne pas mentir. tsy hiteny lainga. Vous savez, mensonge commis par un croyant Fantatao moa, ou par un panuta, ça prend la même pénitence. ny lainga ataona mpino na lainga ataona mpanota dia valy ny famaizana iray ihany no hiatra aminy. Hein? Vous avez parce que vous êtes croyant ne veut pas dire que vous allez être exempté. Tsy hoe satria mpino ianao dia hoe ho afamaina,
Non. tsia Il ne faut pas mentir un sur l'autre. ary dia mivakitsika teo hoe tsy tokony hifampiteny lainga Il faut aimer un autre, fa tokony hifankaty traiter un autre en justice. hifampitondra amin'ny fahamarinana. Et vraiment, en vérité, le problème que se trouve maintenant à Madagascar d'emprunter un de l'autre, c'est un vice très mauvais. Ary ny tena marina ity olana eto Madagasikara mifampisambotra ity a dia tena Vous faharatsiana. devez apprendre un principe Tokony hianatra spirituel. sorodalana ara-panahy ianao. Si vous avez un problème, priez le problème. Raha manana olana ianao a ento mambavaka le olana. Le Seigneur peut vous aider. Ny tompo afa manampy anao. Pourquoi vous allez dans le moyen facile et après vous tentez vous-même et Non, après non, vous non. commencez à multiplier les paroles et pas dire la vérité et Andeha après lalana mora sy tsotra dia hisambotra dia ampitombo tsy ilazany marina. et après on vient chez frère et dit voilà tel et nous étions d'accord de faire tel Aveo et il a dia tonga changé aty la amin'ny parole dans le moyen route. ranona sy ranona mifanaraka afanao an'izao nefa niova hevitra izy teny an-dalana. Ce n'est pas l'accord qu'on avait mais il a changé l'accord. Ça c'est Iny mensonge. mifanarahana fa zavatra hafa no izy mifidy mifanarahana. Maintenant, je suis obligé d'expulser les gens qui a changé la parole. Dia zao a zao voatery mandroaka ny olona izay nanova an'le teny. Et pourquoi vous nous faites rentrer dans des affaires que c'est possible éviter de ne pas... Ary ahoana moa izahay no ampidirinao amin'izany raha izay asorohana Vous izany. portez vous-même dans un problème. Ianao ihany no mitony tena ho amin'ny Et olana. après, vous êtes tenté de dire de mensonges et Aveo vous anao ilay êtes tenté mpanahy ilaza aussi lainga. de faire quelque chose contre la parole de Dieu, contre Ilay la mpanahy justice. ilaza anao zavatra manohatra ny tenin'Andriamanitra sy manohatra ny fahamarinana. Alors vous allez fâcher maintenant avec la sœur qui l'a reporté. Dia tezitra io vehivavy anankiray io tamin'le anabavy anankiray Non, izay tapitra azy. il a fait bien. Tsia fa nanao Et nous tsara izy. prenons une position très critiquale, très difficile. Ary saripady mihitsy ny toerana raisinay hoy izy. Si on commence à savoir Raha ohatra ka manomboka les fantatra actes entre quelqu'un, ny entre asa vous, ifanaovany nareo saminareo et ce n'est pas selon la parole de Dieu, ka hita fa tsy araka ny nous tenin'Andriamanitra zany, sommes obligés de faire expulsion. dia voatery izay a mandroaka. Et vous allez perdre votre âme, Dia ianao a amery ny fanahinao parce qu'il n'y a pas autre moyen, il faut obéir la parole de Dieu. satria tsy misy fomba hafa fa tsy maintsy akatoavina Il ne ny faut pas dire la tenin'Andriamanitra. vérité, et il ne faut pas dire le mensonge, Tsy tokony ilaza lainga, et il ne faut pas agir comme des panoutas. tsy tokony hietika tahaka ny Vous mpanota. dites une parole, vous devez le suivre. Rehefa milaza teny anankiray ianao dia arao zany. Les croyants doivent agir différemment. Ny mpino ange tokony ho hafa ny Et fihetsiny. pourquoi vous allez emprunter de celui-là là? Allez prier 2, 3 jours, 4 jours, 5 jours, Ah, vous non, allez, non, Seigneur non, fera un miracle pour vous. Ny isambotra atseroa fa mivavaha efatra andro 5 andro ny tompo anao zava-mahagaga aminao. Et à emprunter après dire de mensonges. Isambotra nefa avy eo milaza lainga. Et vous n'avez pas le visage de marcher dans le même couloir. Tsy sa mandeha amin'ny lalatsara andehanan'le olona iny. Il tourne de l'autre, de la Midiky quatrième mankary bombe. amin'ny ilany ary izy. C'est comme le serpent. Tahaka ny bibilava. Si ça c'est notre religion, alors c'est race. Raha zay nge ny fivavahantsika dia ratsy. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Ka inona ary ny Nous tokony sommes atao? en position de renforcer la doctrine. Eo amin'ny toerana anankiray izay a izay anamafy orina ny fotom-pampianarana. Et ce qui en prête ne paye pas immédiatement selon la promesse, on va l'expulser. Ary izay misambotra nefa tsy mamerina araka izay teny fampanantenany a dia horoahana. Qui vous êtes? Fa iza moa ianao? N'importe lequel. Na iza na iza. Gros ou mince ou Na vaventy na manify, riche ou pauvre. na manan-karena na manitra. Si vous ne pouvez pas tenir votre langue Rehefa tsy et asa votre promesse, on va vous expulser. ny lelanao sy ny teny fanomeza tokonao ianao dia horoahana ianao.
Ça, c'est notre responsabilité. Vous nous forcez à agir un peu zany brusque. mandraikizay hoy izy manjary ohatrany maniry anay ianao a anao fietsika mahery vaika ohatr'izany. Mais la parole de Dieu dit, ce n'est pas comme ça que vous avez appris de Christ. nefa ny tenin'andriamanitra milaza hoe tsy toy izany ny You anaranareo have not tamin'ny Kristy. learned so from Christ. Tsy toy izany no ny anaranareo tamin'ny Kristy. Nous lisons la Bible, nous venons à l'église pour apprendre de suivre la vie de Jésus et imiter la vie de Jésus. Mamaky baiboly isika, tonga ty am-piangonana isika mba hianatra ny fiainan'i Jesosy ary akatahaka hanahaka ny fiainan'i Mais Jesosy. si on ne fait pas ça, alors nous allons perdre notre âme. Nefa raha tsy manao izany tsika dia hamery ny fanahintsika isika. C'est dangereux. C'est facile de perdre votre âme et d'aller en enfer. Mora ny amerezanao ny fanahinao ka hakanisanao any amin'ny elo. On va vous demander de prier tous. Angatahana Parce que ianareo moi, mba je suis hivavaka très avokoa. triste. Satria izaho tena Je mahalahelo. travaille très dur pour produire des saints, Miasa mafy aho mba hamokarana olo-masina, d'avoir une église sainte, ananana fiangonana masina, préparée pour l'éternité, préparée pour la vie éternelle. ho manina ho amin'ny mandrakizay, fiainana mandrakizay. Et après, j'entends des histoires comme ça. Avy eo any efa mandre tantara ohatran'izany, C'est malheureux. C'est mampalahelo très izany. triste. Tena mampalahelo. Préparez d'être votre expulsion. Ny omanany amin'ny fandroananao Cette semaine, amin'ny ty si vous herinandro n'allez pas régler votre vie, rehefa tsy ho areninao ahitinao on ny va fiainanao, faire action sévère. dia hisy asa mahery vaika ho raisina. Allez dire la vérité à la personne. Mandehana milaza amin'ny marina Vous amin'ilay êtes olona. en problème, vous allez payer, patienter une semaine, 2 semaines, vous allez régler votre compte. Amerina ianao a mareta kely roa herinandro a dia ahitinao a amboarinao ny Mais comptenao. si vous pouvez dormir calme, Fa raha ohatra ianao hoe vous êtes matory rempli de diable maintenant. dia efa feno devoly ianao ankehitriny. Si vous pouvez dormir avec mensonge Raha mahita et vol, eo ambony lainga sy alatra ianao vous êtes un diable. dia devoly ianao. C'est mieux de nous nettoyer dans notre église. Tsaratsara koa ny anadiovana tsy ho amin'ny fiangonana. Parce que si on voulait, voilà, Dieu était passé avec Akan, avec Josué. Andriamanitra tezitra azy tamin'ny Josoa. On travaille tous dur, Miasa jour mafy et avokoa nuit. ireo andro aman'alina. Et après, vous êtes en empochement. Ianao anefa amin'izany fisakanan-dalana. Nous voulons avancer. Ny olona te handroso, Nous voulons être bénis. te ho voata. Nous voulons être église parfaite devant Dieu. Fiangonana teo fiangonana tonga lafatra tanteraka eo anaty an'Andriamanitra. Et tout ce travail, et tous ces sacrifices financiers, et après vous êtes en empochement. Ary zany asa rehetra izany sy izany sorona ara-vola rehetra zany anefa ianao manaka-ndalana. C'est très triste. Mahonena Ça ne donne pas joie. tsy manome fifaliana zany. Vous allez repentir ce soir. Tokony bebaka Et mety vous ianao allez zao. régler votre vie. Ary anamboatra ny fiainanao. Et s'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose contre vous, vous allez le rapporter demain. Ary raha misy olona nanao zavatra taminao dia tantero aty raha pito. Vous empruntez, vous n'avez pas payé, vous payez. On a dit quelques années passées, il ne faut pas emprunter. Sambotra ianao nefa tsy namerina, efa ataona ritriko zao nilazana hoe aza misambo. Parce que la parole de Dieu dit, ne empruntez pas. Satria ny tenin'Andriamanitra milaza hoe aza mifampisambotra. Donnez chance de Dieu vous fait un miracle. Mba meo anjara Andriamanitra no anao zava-mahagaga aminao. Et si vous voulez emprunter, allez aux banques. Raha te hisambotra ianao makanesa any amin'ny banky. Parce que ce qu'on vous empruntez du banque, et si vous ne payez pas, on vous ferme dans la prison. Rehefa misambotra any amin'ny banky ianao ka tsy mahaloha akapo hoentina apontra ianao. Et ici, on ne ferme pas aux prisons, mais on peut expulser. Ary raha tsy eto any tsy azo atao ny hoe manao anao any apontra fa dia roahana. Et le Seigneur a dit à Josué, ramassez toutes les pierres d'un calabout Tamin'ny Josoa hoe angono vatonakady fotsy ny tanàna manodidina et rehetra remplissez une montagne sur sa tête. ary ataovy savovona eo amin'ny lohany zany.
Et on vient En tout en bas, de on voir voit. beaucoup de camions. Hein. Ary vao naray tamin'ny camion be dia be tsika zao a. Si vous voulez en appliquer la parole de Dieu sur vous, Raha tianao no ampiarana ny ten'Andriamanitra eo aminao, on fera une colline mémoire pour vous. dia anaovana atotam-bato ho fahatsiarovana anao. Inona moa Une ty sœur monteuse, atotam-bato ity? voleuse. Nisy anabavy anankiray mpangalatra, Et on va mettre le nom sur une papier là-bas. dia apetraka amin'ny taratasy eo ny anarany. Vous voulez ça? Zany ve no tianao? Mais Dieu avait ça. Andriamanitra anie nanao toraka zany. C'est comme ça que Dieu a agi. Toy izany no efa nihetsehan'Andriamanitra. Nous voulons changer. Dia hiova isika. Nous ne voulons pas entendre ces sales histoires. Tsy tiana ho retron' zany tantara ratsy Il y zany. a entre nous un menteur Hoe misy eto amintsika et un mpandanja, voleuse. mpangalatra. Ce n'est pas la qualité des enfants de Dieu. Tsy zany ny toetra tokony hananany zanak'Andriamanitra. Et ça ne donne pas joie. Si moi je deviens triste, maintenant le Saint-Esprit est plus triste. Ary tsy manome fifaliana zany raha izaho ary a tonga malahelo, ankehitriny ny fanahy Et masina tous vao mainka les malahelo. démons autour de Madagascar, ils sautent, ils dansent. Ary ny devoly manodidina Madagasikara rehetra tsambikimbikina, mandihy. Et on a réussi de faire quelques-uns de vous Naomby io un izy, petit diable fa nahatonga ny sasasasany tamindreo devoly kely, par mensonge et amin'ny vol laika, ny halatra, et des promesses fautes sy fanomeza toky tsy izy, diso, qui va vous rendre et amener à l'enfer. izay hitondra anao any amin'ny elo. Changez, Aoka hiova ianao, mettez le nouveau homme. hitafio ny olona vaovao. On va lire quelques versets. Put on Christ Amaky andiny ny vitsivitsitsika dans hoe Éphésiens, hitafio Kristy. verset 20, Efesianina toko fa efatra andininy faharoapolo. Fa jusqu'à la fin. 18. fa ianareo kosa dia tsy mba toy izany no nianaranareo an'i Kristy, raha izy tokoa no renareo ka tao aminy no nampianarana anareo araka ny fahamarinana izay ao amin'i Jesosy, mba hialanareo ny olona taloha araka ny fitondrantena fahiny izay sy mba araka ny filanin'ny fitaka, fa mba avaozona kosa ianareo amin'ny fanahin'ny sainareo, ary mba ho tafianareo ny olona vaovao izay niforonon'Andriamanitra amin'ny fahamarinana sy ny tena fahamasinana. Koa esoro ny lainga, ary samy milaza marina amin'ny namany avy ianareo rehetra, fa samy isan'ny momba ny tena ny namantsika avokoa isika. Tezera fa aza manota, ary aoka tsy ho tratry ny masoandro miletika ny fahatezeranareo, aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Aoka izay nangalatra tsy hangalatra intsony, fa aleo ikely aina ka hiasa izay tsara amin'ny tanany, mba hisy omeny izay tsy manana. Aoka ty aloky ny vavanareo izay teny maloto, fa izay tsara ho fampandrosoana araka izay tokony hanaovana mba azahoany miaino fahasoavana. Ary aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay nanisiana tombo-kase anareo ho amin'ny andro fanavotana. Esory aminareo ny fangidiana rehetra sy ny fahavinirana sy ny fahatezerana sy ny fitabatabana sy ny fitenenan-dratsy. Esory aminareo ny lolo-po rehetra, ary aoka samy alemy fanahy amin'ny namany avy ianareo ka hifampiantra sy hifamela heloka tahaka ny namelan'Andriamanitra ny helokareo noho ny amin'ny Kristy. D'emprunter, vous dites au moins 10 à 15 mensonges. Ny hoe hisambotra farafahakeliny ianao a milaza lainga 10-20. Et quand vous n'arrivez pas à payer vite, vous dites encore 10-15 mensonges. Ary raha tsy mahatafaverina aingana ianao dia mbola manampy lainga 10 ihany Quand koa. vous êtes coincé à un problème, et le diable va vous coincer, Efa voety ao anaty vous voatery n'avez amin'ny pas olana ianao, cherché la face de Dieu. ny devoly no manery ianao a tsy nikatsaka ny tavan'Andriamanitra ianao. Allez direct à Dieu. Mandehana mivantana Si vous amin'Andriamanitra. avez un problème, Raha manana olana ianao, allez prier. mandehana Donnez mivavaka, chance à Dieu. meo anjara Mais Andriamanitra. ne dites pas des mensonges et empruntés d'ici et là. Fa aza milaza lainga dia misambotra ato sy roa. Et après multiplier votre jugement par multiplication des péchés de mensonges. Ary aorian'izany dia ampitombo ny fitsarana anao a amin'ilay fampitomboanao fahotana sy lainga. On va prier que le Seigneur libère notre Église
ces quelques personnes-là qui font cet arabe. Anafahany tompony Et que fiangonantsika le amin'ireo olona Seigneur vitsivitsy nous manao donne zany une repentance immédiate avant l'expulsion Ary la ny semaine prochaine. anome azy fibebahana eo eo a milohan'ny tenitsindroany izy amin'ny On herinandro va agir sévèrement. hetsika amin'ny kery tokoa mahery vaika tokoa Répentez-vous, réglez votre problème beba ianao a alamino ny olanao avant de prendre exécution sévère sur vous parce que vous méritez un jugement de Dieu à cause de votre mensonge et roana kely vol. ianao satria mendrika ny fitsaran'Andriamanitra ianao a no ny lainga sy ny alatra nataonao Nous devons être le meilleur exemple. tsika ny tokony ohatra tsara indrindra Si modely c'est un tsara vice indrindra est pratiqué dans ce pays, nous ne devons pas être contaminés avec ça. raha faratsiana atao eto amin'ity firenena ity zany a tsy tokony mivoapoiziny zany tsika voatonany Nous zany devons être des personnes de prière fa tokony olombavaka qui isika cherchent la face de Dieu, mitatsaka ny qui tavan'Andriamanitra reçoivent l'aide divine et miracle de Dieu pour Zay- leurs problèmes. mandray fanampiana avy any an-danitra ary fahagakana avy amin'Andriamanitra manoloana ny olana Si nous devenons tristes parce que le Saint-Esprit en nous est triste, raha zahay tonga malahelo dia satria ny fanahy masina ao anaty malahelo sûrement Dieu est triste azo antoka ihany koa fa malahelo quand Andriamanitra on ne comporte pas comme il faut selon la parole de Dieu. rehefa tsy mitondra tena tsara ny olona araka ny tenin'Andriamanitra On va lire un verset dans la parole de Dieu que vous apprenez les doctrines bien. amaky andinina eo amin'ny tenin'Andriamanitra isika mba ho azonao tsara sy anaranao ny foto fampianarana Romains 13, verset 8. romanina toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahavalo aza vela izy tsy voaloha na amin'iza na amin'iza afa-tsy ny fifankatiavanareo ihany fa izay tiany namany dia efa nahatanteraka ny lalàna Si vous empruntez d'une banque ou en achetant un auto ou construire une maison, ça c'est une autre affaire. raha mindram-bolona any amin'ny banky ianao dia anana tomobilina na amrena trano raha hafa zany Vous allez les payer intérêt. andoavanao miaraka amin'za Et alohanao qu'est-ce miaraka que la amin'zanabola banque izany fait? La banque, il prend de l'argent des gens et les emprunte et il fait le bénéfice dans l'intérêt. ary inona moa no ataon'ny banky maka mampiasa an'ireny volan'olona ireny izy a dia ampisamboriny a dia miaraka amin'ny tombony Et si vous voulez Maka faire tombony ça, le banque connaît bien comment vous mettre en prison fa raha te kiloloa ianao prendre les terrains et prendre fantatry ny l'argent banky mihitsy no andefasana anao any am-ponja Et ho foan'ny taninao complètement nu. ary dia ho foana tanteraka ianao Mais vous prenez avantage d'un frère et d'une sœur fa ianao hoe manararoatra rahalana De le manaroatra dire mensonge. rahavary ilaza lainga et aminy changer encore. dia anova ilay Ça fanekena devient une vice horrible. tonga faharatsiana mahatsiravina izany Ratsy be. ratsy be Et à cette vice, nous allons vous expulser si vous n'allez pas repentir et faire amendement ny amin'izay immédiat. faharatsiana izay a dia voatery izay androkanao izy a raha tsy manao fanonerana sy famerenana Pourquoi? kiakaingana ianao Parce que nous ne voulons pas avoir le jugement de Dieu et la malédiction dans notre Église à cause de vous. satria tsy te hiara ny fitsaran'Andriamanitra izay nahazo ozona amin'ny fiangonana noho ny ataonao Azafady. Ça ne vous plaît pas, tant pis pour vous. raha tsy tianao moa zany dia asakasakao Bien, l'école, nous sommes on est en train, cette semaine va finir presque toutes les clôtures. momba ny sekoly a amin'ny herinandro ity a fitaina ny tafo Et vous, que vous pouvez aider un peu, venir nettoyer un peu et préparer pour la peinture. nareo izay mba afaka manampy tongava mba manampy manomana ny fandokona Homme ou femme, na lahy na vavy vous savez comment nettoyer votre maison. fantatrao ny fomba fanadiovana ny tranonao Vous savez que l'école maintenant devient très chère pour nous. Ça nous coûte presque 2 millions chaque mois tonga lafo tokoa de, ny sekoly ankehitriny a de faire mandany subsidize 1 million
2 millions isam-bolana mba L'année hifantanjana. passée, on a payé 2 millions. Ça, ce sont les frais que nous, les dépenses de la construction et tout ça. Ça, c'est seulement pour aider à faire le courage est très bas. Zany natao a dia tsy ao anatin'izany ny fanorenana fa mba atonga ny saram-pianarana ho La ambany plus bas de tout le monde. ambany indrindra raha milahatra amin'izao tontolo izao. Alors, vous pouvez venir aider, nettoyer la place et ça va aider la situation. Mba manampy ary manadio ny toerana dia nafaingana fandehan-javatra zany. Ce n'est pas péché de dire la vérité. Si quelqu'un vous a menti, Tsy vous fahotana le milaza ny ferez marina. du mal si vous cachez. Raha misy nandainga taminao vao mainka manisy ratsy ary ianao raha feninao zany. Pourquoi? Parce que vous allez participer dans un péché. Mais Non. si vous le faites savoir, et nous autres, on les discipline pour le porter à la repentance, vous n'aurez pas le jugement de leur péché. Satria manjary mitsimpiombakomba amin'ny zavatra ataony ianao fa raha ohatra fantatrao zany ka ampahafantarinao ka ampiarina fitsipibezana izy dia tsy mandray anjara amin'ilay fahotany ianao. Alors venez nous dire exactement l'histoire et on va prendre action. Ka tongava milaza aminay ny tena fandehan-javatra dia hetsika Et si avetrano izy. quelqu'un fait péché, la parole de Dieu dit, ne participe pas dans le péché des autres. Ary raha misy manota tenin'Andriamanitra milaza aza mandray anjara na amin'ilay tsy kombakomba amin'ny fahotan'ny hafa. Mais découvrir leur péché, vous serez participant dans leur péché. Raha manaritsarona amin'ny fahotany ianao dia manjary mitsikombakomba na miray petsapetsa amin'ny fahotany. L'Église du Seigneur doit avoir sainteté. Fiangonan'ny tompo dia tokony hitazona Nous sommes fahamasinana le corps de Christ sika ny tenan'ny Kristy et nous devons vivre selon la parole de Dieu. ary tokony hivelona araka ny tenin'Andriamanitra. Alors, mais si vous êtes un commerçant, vous empruntez d'acheter des matériels, c'est le risque de l'autre personne. Fa raha mpivarotra moa ianao mihindrana mba hividiananao fitaovana dia le olo-kafa zany Et le risque de toy ny mety l'autre izy. personne, si les commerçants panota, ils savent comment vous coincer dans un coin ou envoyer quelqu'un capuni et Ary prendre son argent. ny kizo izay hidiran'ilay olona nefa mpanota izy fantany sy hainy tsara ny amaizana anao. Si quelqu'un emprunte et ne paye pas, Raha ohatra io misy olona misambotra mihindrana nefa tsy mandoa on sait comment fantany tsara. ramasser. Tirez-le dans le coin, il va vous frapper, va vous tuer même. Tomony ery amin'ny kion-dalana ery ianao dia kapohany ary mety ho vonony ary. Ce n'est pas péché. Tsy fahotana amin'izany. Vous méritez ce que vous recevrez. Mendrika ny andray izay tandrifiny anao Vous ianao. avez dit de mensonge et volé. Ianao tsy nandainga nangalatra. Mais alors, nous ne voulons pas faire des choses comme ça dans l'église du Fa zay Seigneur. eto izy tsy te hanao zavatra tahaka an'izany eto Alors, fivolonan'Andriamanitra. n'empruntez pas à personne quelque chose, Noho izany aza mihindrana amin'izaniza na inona na inona même s'il marche sur sa tête. na dia andeha amin'ny lohany azy izy S'il peut marcher sur sa tête, emprunte-moi, non. na dia anao tsongolo-baty teo ary izy hoe ampisambory tsia Sambouri, là, vous n'allez pas prendre un sou. tsy omenao izy na raimbolanja ary Allez bien me repentir et bien prier. dana mibebaka tsara sy mivavaka Et tsara. la parole de Dieu dit, ne empruntez pas. Ary ny tenin'Andriamanitra milaza hoe aza misambotra Allez dans les banques là-bas et payez l'intérêt. mandehana any amin'ny banky aloavy mba amin'ny zana-bola. Et tous on a dit Amen. Rehetra ilaza hoe amen. On va prier tous. Hiaraka hivavaka avokoa isika rehetra 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 rehetra